Ravana malala ampifaliana zosika miona toy zao mentommy fotoana afaka mamaky sy miainy ny ten'Andriamanitra ary indrindra raisitsika fampianarina tsara ny amin'nytian'ity indray ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ary fampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 3 Jolay 2024 ibanjinantsika aloha hevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino andeha riavana hidera sy akalaza n'Andriamanitra isika. Isotra ny Jehovah izay mamesainay aho ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko natrehako mandrakarivo Jehovah fa eo kavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Izany ny faliny foko sy raviravony fanahiko. Eny ny nofoko aza hitoetra tsy manana iazy. Fa tsy ho fonao any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko. Tsy hamela ny iray masonao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Ampafantatra ny lalanainy ianao. Fa avikisa-pifaliana ny natrehanao ary fafinaretana ny eo tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Matanza
hivavaka isika. Ry Andriamanitra be famindram-po, misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natoy zao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, afaka mivelona amin'ny finoananao zay, ka aizanay mampitombo zany koa. Mideranao zay Tompo, mankalaza mame voninahitra anaranao, fa mendrika anao loatra izany, fa Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra miavaka loatra. Tompo, mpanotsy zay, mamindra fo aminay ary mamela andrelokay, vono fahatsonay, finoy fananao masina zay, andraisanay ny teninao, ka hiasa mery aty anatinay, amantarana ilay Jesosy Kristy le maniraka anay, aminaran'i Jesosy Kristy mpanavotra anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'ny Lioka 10:520 ka hatramin'ny 7:30 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary indro nisy mpahilalana anankiray nitsangana ka nakafanahani Jesosy hoe, mpampianatra ô, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Ary izy namalika nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fony rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiava namanao tahaka ny tenanao. Ary Jesosy taminy, marina navalinao, ataovy izany, toa velona ianao. Fa izy tana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy, izy ary no namako. Ary Jesosy namalika nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azo nijolahy. Dia nendany lambany sady nokapohiny izy, dia nilaozany dia efa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary nahita andra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny Levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy rehefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny alehany ka tonga teo aminy ary nahita azy dia onena, dia nanatony izy ka nofeheziny feriny sady nasiany diloilo sy divay, dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nitsabony. Ary ny ampitsony iny dia naka-denary roa izy ka nomeny ny tompon'ny tranony vahiny, sady nanao taminy hoe, tsaboy izy, ary nahoatrina ny laninao mihoatra ny reto dia onerako rehefa miverina aho. Iza moa amin'izy telo lano ataonao naman'izay azony jiola? Ary hoy izy, ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Nofinaina vakina tamintsika teo Lioka 10:520 tantara milaza na maliny Jesosy ny mpahilalana anankiray sy ny fanoharana amin'ny lehilahy Samaritana tsara fanahy. Manahoana ny irak'Andriamanitra? Makatoa ny tenin'Andriamanitra zany ry havana. Makatoa ny tenin'Andriamanitra zany ilay irak'Andriamanitra. Nisy mpahilalana nanontany an'i Jesosy hoe, inona ny tokony ataony azon'ny fiainana mandrakizay? Nampatsiahy azy Jesosy fa tokony tia an'Andriamanitra sy tia ny namany tahaka ny tenany izy. Izany ny sitrapon'Andriamanitra tia ny ainantsika zanak'olombelona, ary modely ny amin'izany isika kristianina. Notarihan'i Jesosy akatoa izay ambarany soratra masina ity mpahilalana ity, fa isika kosa notominy ankehitriny ho tia an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny fanahintsika manontolo, ary ity ny hafa tahaka ny tenantsika. Ny fampanjakana an'i Jesosy Kristy ao anaty ry havana no antoka ahatanterahana izany. Raiso ary Jesosy, ary avelao ny fanahy masina hitarika anao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny irak'Andriamanitra ny koa dia izao, mahafoy ny aminy amonjena ny hafa. Mahafoy ny aminy amonjena ny hafa. Hitantsika izany ry havana, amin'ny 7:30. Nisy olona naratry ny jiolahy, ka nilavonjy. Nisy mpisorona sy Levita nandalo teo, fa tsy nanampy izany olona naratry izany ireo. Ilay Samaritana kosa, izay tsara fanahy, no naneno finoany tamin'ny asa ka nanaiky anampy sy hamonjy azy. Na dia tsy fantana aza ilay olona, na tsy mitovy fitoviana aminy aza, dia tsy nisalasala izy ny hanome tanana azy. Oneny izy. Ireo no fihetsika nataon'ilay Samaritana. Mbola nilazainy tamin'ny tompon'ilay tranom-bahiny koa hoe, tsaboy izy, ary nahoatrina no lany mihoatra no ireo, dia onerako rehefa miverina aho.
fahafoizatena mba hamonjena ny hafa tahaka nataon'ity Samaritany ity no andrasan'ny tompo aminao amintsika rehetra. Raisany ravana sainy zany dia n'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny mofinaina nomenao anay izay mampahafantatra fa ny irak'Andriamanitra dia mankatony teny. Ny irak'Andriamanitra dia mafony aminy hamonjena ny hafa. Tompo hivavaka aminao izay. Ho an'ny asa fanomponana ny andrenao ny tsiraray ho amin'izany mba efa be amin'ny asany entsonao hanana faharetana sy fiaretana amin'izany haijoro vavy nombenao indrindra koa ary ho iraka andeha amin'ny fahazotoana eny amin'ny fotoana rehetra. Jesoa zitranjo marary mila ny vavakay. Jesoa ampahirizo ireo manamanjo toandro marefikula sahirana. Mitahy anay ny amin'ny fiazakazana indray amin'ity an'ity momba ny fitahianao zahay izay manao fanadinana ireo zanakay ianao no omba ireo. Tompo tahi ny firenenay. Ny vavakay dia tena anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay nampaindrinay ny vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra ao masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra eo ny an'izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana malala ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaranao. Ampamirapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Nanitra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.